Eo amin'ny sehatry ny toe-karena kosa indray dia nikatona ny farany herinandro teo ny tsena ny lavanila maitso tao Nosy be tamin'ity taona ity. Azo lazaina fa afa-po ireo mpamokatra na dia tamin'ny andro faraparany ary vao tafapetraka tsara ny fampiarana ny vidin'ny lavanila farany ambany ho 5,7 ariary ny kilao. Nafapo ireo mpivarotra lavanila eto Nosy be ny fizotran'ny tsena ny farany herinandro teo, fotoana izay namaranana ihany koa ny tsena tany an-toerana amin'ity taona ity satria dia afaka namidy tamin'ny vidiny 5,7 ariary ny kilao izay fetra farany ambany napetraky ny fitondram-panjakana ny vokatra. Raha etsy ariary moa no nosoratan'ireo tantsaha tamin'ny solaitra be tao amin'ny fokontany Anjiabe Nosy-Komba, saingy nisy ny ady varotra tamin'izany ka nilatsaka tamin'ny vidiny maromaritra iraisana. Mbola tsy ary nisy mpividy nivanga lavany izy koa tsy androany. Nisy opérateur tonga nividy lavany tamin'ny prix ilainy oferan'ny fanjakana amin'ny farany ambany izay hoe 75,000 ariary. Angatany zegny atsika mba ho tonga amin'ny tsena sady atsika efa manana ny balance bien contrôlée par le ministère du commerce andanjantsika entana mba tsy avoazantsika sanatria ny vava tsy misy olo agnano coup de balance avoantsika any ambany. Satria zegny amin'ny tsenantsika le organisé sady contrôlé misy ny mpagnaramaso, misy ny force, igny zegny miassuré fa tegna milamigny tsara ho antsika zegny ny fandafosana vokatra. Fa raha any ambadika igny mety tsy ho antsika zegny ino ny raha mety ho hisy agny. Sady io koa zegny mba avantagen'ny le tanànantsika satria mba mahazo ristouriny le commune mba ahafahantsika mampandroso le faritra kely misy atsika. Raha fokontany enina no anaovana tsenany lavanila isan-taona eto Nosy be dia manana 3 andro ny amin'ny fokontany Anjiabe satria eto no maro vokatra lavanila indrindra eto Nosy be. Raha tsivina dia nanomboka tamin'ny 7 ka hatramin'ny 19 ny volana May lasa teo ny tsena eto Nosy be ka manampaniriana ireo tantsaha mba hivondrona amin'ny fikambanana na kooperativa mba hialana amin'ny fanarotana ataondreo mpanangom-bokatra. Ny zava-baovao tsara azonay aty amin'ny faritra Nosy-Komba dia hita fa ny olo izay manao recherche regny mahita ny fipetraka lavany, hita fa lavany Nosy-Komba miavaka tsara satria manana voamampy tsara izy ary le tony vanily hita fa ambony par rapport amin'ny toeran-kafa. Nandritra ny fitokonganany vangany lavany tamin'ny taogno lasa dia hitanay tsara fa ny fikambanana na coopérative agnisan'ny tsara aminay tantsaha satria rehefa misy izany zavatra izany mijoro tsara moramora aminay no mahita na mahazo ny vidiny lavany io ambonimbonimbony kokoa noho ny ireo collecteur. Fahaizany lalàna ny tantsaha sy mpanangom-bokatra ary ny mpitatitra raha tsy manaraka ireo lamina izay apetraky ny komity paritra misanon'ny lavanila sy ireo solitena ny ministera tokony andraikitra aty fotony fa indrindra ny tsy fandafosana ny avany amin'ny tsena sy fitondrana ny avany avy amin'ny faritra efa misokatra tsena raha andeha amin'ny faritra hafa mbola tsy misokatra tsena fa rehefa misokatra kosa ny tsena amin'ny faritra izay hitondran'ilay vokatra dia tsy maintsy manana fahazon-dalana manokana avy amin'ny faritra ny alany sy ny andehanan'ilay vokatra ny mpamily sy ny mpanangom-bokatra.